Fa hotoizantsika ny fampalam-baovao anatin'ny lafiny fahasalamana indray kosa isan'ny aretina mateti-pahazo ny olona hatrany moa amin'izao ny tazomoka ary misy hatrany ny ezaka moa izay ataon'ny vondrona raisam-pirenena amin'ny sanany fahasalamana na ny OMS ao anatin'ny fiadiana amin'ny fiparitahana izay aretina izay tamin'ny taona 2024 iny ary dia nisy ny hetsika fizarana lay misy odi-moka notanterahana indroa miantona ka olona enina sy telo tapitrisa lay azafady indrindra misa enina sy telo tapitrisa no nozaraina tao anatiny izany fanazavana misimisy kokoa hoentina amintsika. Misy fizarana lay misy odi-moka tamin'ny taona 2012 teto Madagasikara natao iarovana ny mponina rehetra amin'ny faritra izay nizarana an'ilay lay misy odi-moka maharitra. Nizara roa zany izy io ny 26 novembre ny herinandro 26 novembre ny voalohany dia ny herinandro ny 17 décembre ny faharoa dia nandritra an'ireo fizarana roa ireo zany dia nizara lay ho an'ny vahoaka rehetra tany amin'ny faritra Atsinanana, Atsimo-Atsinanana, Vatovavy-Fidivinany, Anosy, Sava ary Analanjorofo ny ministera ny fahasalamana miaraka amin'ireo mpiara-miombonantoka aminy eto Madagasikara sy ny mpamatsy vola.